Ny azo ny alaheloko amin'ity fitondram-panjakana ity io délestage io mbola mba tiako ametrahana fanontaniana ary maninona tsy misy mandrarehitra ilay fitondram-panjakana na araizaka andraisana andraikitra nefa mikalabona miaina ao anatin'ny arembe ianao malagasy mahantra amin'ny trano vahoamana ny fiainanao any anaty tatatra ny fiainanao anaty masisy isanandro sy isanandro ny varoanao tapakibo ny zanakao mandeha tongotra mandeha mianatra. On veut demander des comptes, on veut avoir des explications. C'est le izy sana lalina be manasaraka antsika ampitotra dia noho izay antsana lala be manasaraka antsika ampitotra zany a ny antony anaovako an'ity vidéo ty. Fa laingalainga kosa ny aloha fa hisoratsika ny fitondram-panjakana izay fanapahana tenantsika fanaovana pilidinina ho an'ireo olona sahirana sy tsy manan-kialofana dia izao zany ho fotoana mety indrindra fa miandro ny topitsika hoe rovintsika miditra any amin'ny tany kanana fa mandra-piandra an'izay a dia efa misy karazana olona maro am'le fanentanana am'le resaka traboana satria io vona mahazo antsika io dia efa tena iraisana efa ampirenena ray manontolo miaraka marary amin'io fa tsy hoe ireo olona veritrano ihany a dia efa misy karazana olona ohatry ny efa nanao organisation kely hoe aterina ry amin'ny ripoinry dia ataovy ato amin'ny commentaire ny organisation anareo dia amin'izay hitan'le olona dia raha misy olona akaikake zany dia manatitra any aminareo. Raha ohatra hoe misy olona manana fiara koa afaka hoe anampiana hitaterana an'le izy satria mety misy olona hoe manana zavatra izy any an-tranony fa tsisy olona afaka maka le izy dia mba teneno amin'ny commentaire raha misy afaka manolo tena za maka le izy any an-tranon'olona dia manatitra le izy any amin'le point ohatra misy miorganiser zao hoe ao ananisana ao amin'ny CEG zao ao amin'ny CEG zao dia zay zany aloha mandra-piandry ny fidirantsika eo amin'ny tany kanana izay zany mba hifanapitsika kely ao anatin'izao hoe antsana lalina be mampisaraka antsika ampitondro dia fanamariana kely fotsiny efa tena tsara ary tena fisaorana izay afaka manome afaka manoratra amin'ny commentaire fa hitanareo mba mianatra manome fotsiny hoe zavatra mbola afaka anaovana mba omena mba afaka hoe mbola ampiasaina fa tsy hoe akanjo efa rodana be efa nandalo ady lehibe voaroa fahatelo efa anaovanareo placade efa tsisy endrony tsony reny. Dia ny fehany zany dia mba soraty amin'ny commentaire eto zany raha misy olona efa manana point de collecte na hoe teboka fanangonana toerana fanangonana ireny akanjo PPN sy lamba firakotra dia hitan'ny olona dia mba manatona anareo zany le dia maro amintsika no mitantena hoe mba tena tonga any amin'le traboana ve le zavatra omendre satria rehefa misy fotoana ohatr'izao dia misy foana manondrana foana ny vavy matoa satana ny enfant préféré an satana za manararoatra foana amin'le fotoana ohatr'izao dia teneniko anareo fotsiny hoe amin'ny fitiavana aloha dia rehefa ataonareo amin'ny fitiavana iny dia izay ny zava-dehibe dia aveo le olona moa zany iny olona iny raha atao andrivantao linona ny akanjo omen'ny olona dia ndry no mitazona manapaka tike any amin'ny elo ndry manapaka ny tike any amin'ny elo.